Teratany Sonomrala sy teratany Sri Lanka iray no saron'ny polisy misahana ny sisitany sy ny abakabaka tetsy amin'ny Serana mpiara-manidina Ivato omaly izay saika hanondrana tsokisoko ireo hipokampy sy volamena ireo. Lokasaina ondrana any Hong Kong moa ireto hipokampy na soavalindranomasina ireto ary atsy amin'ny nosy Maurice kosa ireo volamena. Ny asan'ny police de frontière moa mazava ho azy dia tsy misy mipetraka ny sakana rehetrarehetra izay mety ahafahana miaro ny tsy voan'ny sisitany andreo atao hoe arem-pirenena malagasy izay tafiditra anatin'le faramarena manokana napetraka ireo descente ministre ireo fa asana normal ihany koa moa izany ny fanenjehana ny olona dika lalàna sy fampiarana ny lalàna tafiditra amin'izay zany reto resaka hipokampy reto. Eto amin'ny police de frontière moa mazava ho azy izay olona iondrany anatin'ny azo avion zany dia tsy maintsy ho zavaina ny entany, zavaina manokana ihany koa ny tenany loatra ka ilainy zany teo mpisavanan-dreo tan'ireo no nahitana ireo hipokampy reto izay nitanterahany eto amin'ny police de frontière zany. Sri Lanka izay isaky ondrana Maurice mivantana fa anafeniny anatina tahona fitondrana valizy nasisiny izay tena fomba nanafenany azy ary raha tsy hita raha tsy tanatin'ny scanner na jerenao fotsiny fizavana tsotra zao izy tsy hitanao velively mihitsy ny fomba nanafenany azy. Dikan'izay zany dia midika fa efa manana eritreritra mihitsy izy ny hanao hanondrana tsokisokany izay arem-pirenena zao. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny ministry ny teti-bola nijery ireto entana saika ondrana ireto ary nodirainy nandritra izany ny ezaka azon'ny polisy misahana ny sisitany sy ny abakabaka natratra ireto arem-pirenena ireto. Vokatra ho rehefa miara-miasa daholo le report na dia hoe mbola votsimaika ara le mesure andraisitsika fa rehefa tena mipetraka amin'ny mesure za miny fa ahita zavatra lehibe nareo anatin'izao, ahita zavatra lehibe tsika dia makahira ianareo hatrany mba hitoy hatrany ny asa ohatran'izao fa ahitam-bokatra rehefa tena misy finiavana na mandresy. Teny an-toerana ihany koa ary nijery ny zava-niseho teny an-toerana ny tale jeneraly ny fanditseranana vaovao Rapenja Erika Narvony nambarany ary fa azo atao tsara ny manondrana ny hipokampy saingy mila ny atao hoe certificat CITES izany.